Tao anaty fahombiazana tanteraka no nizoran'ilay Atsapiderana niarahana tamin'ny Antokopira Analakely na Ama niaraka tamin'ny tarika Rabaruela Bruno tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny tsôbily voalohany ity Antokopira ity moa zao hetsika izao izay nampitondraina ny lohalevitra hoe Antsapaska ary notontosaina tetsy amin'ny FJKM katedraly Analakely omaly. Tao anaty fahombiazana tanteraka no nizoran'ilay Antsapiderana niarahana tamin'ny Antokopira Analakely na Ama niaraka tamin'ny tarika Rabaruela Bruno tafiditra indrindra ao anaty fankalazana ny tsôbily voalohany Antokopira ity hetsika ity izay nampitondraina lohahevitra hoe Antsapaska ary notontosaina tetsy amin'ny FJKM katedraly Analakely omaly. Nampiavaka ty Antsapiderana niarahana tamin'ny Ama ity ny niangaliana tsehatrareo sanganasan'ireo mpamorona manana ny maizy azy ary nanamarika ny tantaran'ny Antokopira. Isan'izany any Rabaruela Bruno izay isan'ny namorona ny Ama. Nanomeny tsara indrindra avy aminy ny Ama ary nampiseho ny mahamaty anazy eo amin'ny sehatry ny Antsapiderana, nampiseho ihany koa ny fahaizana mifehy sehatra nandritra izay 50 taona nisian'izay ho fanomezana fahafapo ireo mpijery izay namaly ny antso.